Ho aminareo anery avana malala ny fahasoavana mampiadanana amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarahaba ny fiangonana ray manontolo ry havana. No ity Alahady na tokony AM-BAVAKA ny SAMPANA asa FITORIANA ny FILAZANTSARA ity. Ato anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny atao hoe SAMPANA dia ny fiangonana ray manontolo no Fjkm ao anatiny. Ary isika rehetra zany no ao anatin'izany SAMPANA asa FITORIANA ny FILAZANTSARA izany. Ny ten'Andriamanitra ry havana ifampaherezantsika dia ny FILAZANTSARA araka ny MATIO izay efa nivakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny MATIO toko 7 ka ny andininy 7 ary atsahatrisika amin'ny andininy 1 amby 3. No hevitra badintsika amin'ity volany ity moa dia ny hoe velon'ny finoana ny mpino. Fa raha ny ainy tsara namaky ny soratra masina teo isika dia ity tantara izay milaza ny nanasitrana ny Jesosy ilay jambarolahy ity dia tsy milaza fotsiny hoe velon'ny finoana ny mino fa tena milaza n'izany antsoina hoe finoana iainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ina ny fiatraikan'ny finoana iainana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary misy fianarana lehibe ho antsika ry havana ny zavatra mitranga eto amin'ity soratra masina ity. Ny tantara eto ry havana dia tahaka izao hoe nandeha Jesosy Kristy dia rehefa nandeha Jesosy Kristy dia nisy jambarolahy nanaraka azy zany na indrehetra hoe mandehatra eny ery tseny ery zany dia mandeha dia manaraka le jambarolahy dia tsy vitany hoe manaraka fotsiny le jambarolahy fa miantsoantso orinany eo mamindrafo aminay zanaky David dia ilay visarany eritreretra ke raha mandeha avy any ianao ohatra re tsena mankaty misy olona manaraka anao fara tsy anendaka izy ramsia mamindrafo amiko ramsia mamindrafo amiko efa hoe mamindrafo amiko ramsia mamindrafo amiko ramsia mamindrafo amiko efa mandalo mbola miogaoga ihany izy manam-patonga any akady lalana alay visarany eritreretra ke zany ohatra zany le zavatra nitranga eto dia rehefa nahitan'io Jesosy Kristy dia niditra trao an-trano izy ina ny tena tadiaviny reto olona reto dia hoy Jesosy mino vai nareo fa mahay manao izany dia mivaly teny tamin'ireto mpanompon'Andriamanitra jamba ireto dia nambarany tsany hoe eny tompoko zany hoe mino zay dia hoy Jesosy hoe tongava nareo arak'izay araka ny finoanareo dia nahiratra ny mason'ilay jamba dia nitenen'i Jesosy aza mitenitenina amin'izy ianareo mba sekreny nareo ihany mba nanaovako an'iny no ny hafaliany reto mpanompon'Andriamanitra reto tonga dia mivoaka ny sekre tonga dia nampiely izy ny olona rehetra nataony hoe sitrany zay nitrany Jesosy zay vaovao mahafaly zany. Alahady na tokony hitrotsika am-bavaka ny AFF ny olona nandray ny famonjeny Jesosy Kristy, ny olona nisitraka ny famonjeny Jesosy Kristy, ny olona nositrany Jesosy Kristy, ny olona nita fahagagana teo amin'ny fiainany nataony Jesosy Kristy tsy voatany io fa iny izy manambara ny famonjena azony, iny izy manambara ny filazantsara. Ka raha mbola tsy sa mitory ny filazantsara anao ry havana tsy mbola nandray amin'ny Jesosy Kristy ianao zay. Raha mbola tsy sa manao tafika masina dia hoana ny toy tsy mbola nandray an'i Jesosy Kristy ianao zay satria tsy niainanao ilay finoana any Jesosy Kristy. Fa raha tena nahatsapany zany ianao iny ianao miogaoga tahaka ny ahoana ny fifalianao rehefa nisy vaovao mahafaly lazaina mioraka ianao ny olona rehetra miaraka mahita an'izany
manambara filazantsara an Jesosy Kristy. Ina ry havana ny afatra azontsika raisina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny voalohany ry havana dia izao: manatona ny tompo amin'ny finoana na eo aza ny fetra sy ny kilemanao. Manatona ny tompo amin'ny finoana na eo aza ny fetra sy ny kilemanao. Reto jamba reto ny raha ny tena marina tokony isitrika. Misy aretina faran'izay nanahirana manko teo amin'ny jiosy tamin'ny fotoan'andro. Eo aloha ny abokana mamenatra zany satria veriny olona hoe fahotana zany abokana zany, mahatokana zany abokana zany. Fa ny anankiray faharoa ny fahajambana, aretina mamenatra zany. Kanefa tsy nahasakana ny reto jamba roalahy reto andeha anaraka an Jesosy Kristy, andeha anatona an Jesosy Kristy, ary tsy navelany raha tsy tafaresaka tamin'i Jesosy Kristy izy. Tsy nanaiky izy raha tsy niona tamin'i Jesosy Kristy. Tsy nanaiky izy raha tsy hitany Jesosy Kristy. Niantsoantso izy, niantsoantso izy. Vavaka ne ry havana zany, vavaka zany. Nataony zava-dehibe ny miresaka amin'ilay Jesosy Kristy, ilay mpamonjy Jesosy Kristy, ilay vaovao mahafaly. Miaino azy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ry havana dia Andriamanitra miaino antsika. Jesosy Kristy tsy mba lalo-dalovana. Jesosy Kristy dia tena miaina ny fiainantsika. Zao moa malaza be zany zao rehefa manao ny antsoina hoe développement personnel chrétien, développement personnel rehetra moa zany. Ny any amin'ny leadership na ny managera, zany managera zany dia mila manana empathie, mahay mipetraka amin'ny toeran'ny hafa, mahatakatra sy mahalala ary mahatsapa izay manjo ny hafa dia mba entinao koa. Fa Jesosy Kristy ry havana tena manana an'izany empathie zany aminao. Mipetraka amin'ny toeranao izy dia nanaiky hidina ho tonga ny nofo tetỳ ambonin'ny tany mba hamonjena anao. Dia enina ianao miogaoga io, enina ianao mitalao io, fatany maharary anao, tsapany zany. Ary zao no voalazany soratra masina raha teo, izay soratra moa no teny izany Matio 4:20 makanesa ty amiko ianareo zay, azafatra sy mavesatra etany fa izany menareo fitsarana. Fa mbola misy koa any amin'ny Luka 5:30 tsy ny finaritra mila inona fa asain'ny tompo manatona azy. Ny Salamy 1:7 moa andininy voalohany dia miteny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Jesosy Kristy tsy mba lalo-dalovana fa miaino anao izy. Ny anjarantsika dia ny manatona azy amin'ny finoana. Mino an Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, ilay nanasitrana ny mararomaro, ilay nanadio ny boka. Anjarantsika ny manatona azy amin'ny alalan'ny vavaka. Mila miogaoga isika, aza sasatra, tabataba mihitsy. Andriamanitra, hitanao zao faoriko zao, hitanao ve, hitanao Andriamanitra tsy amelako anao. Jareo ange ilay tovolahy anankiray tamin'ny fotoan'andro, Jakoba, tsy avelako ianao raha tsy mitay ahy. Ny vavaka ry havana tsy atao maimaiky ohatran'ny mako, ny vavaka dia maimaiky. Andriamanitra tsy ofrany sakafonay fa mahamay tsaramaso ny lokanay asiana sakay. Tsy ohatra zany, tsy enjery ohatra zany fotsiny. Fa ny vavaka dia mila faharetana. Ka raha tia omby ianao, mpanjina an Jesosy Kristy, eto amin'i Jesosy Kristy ny olanao maro samihafa, fa vaovahany io, fahafatesana azy resina. Mila manatona azy amin'ny finoantsika. Amin'ny heriny tsika mbola hianatra ny amin'ny antsoina hoe ny finoana. Hianatra n'izany tsika. Manatona azy dia ho hitanao ange ny ataon'Andriamanitra aminao. Mila saha manatona tompony. Manko le fetra tsika iny
takan'ity jamba ro laty zany hoe jamba izy fa samy manana ny kilematsika isika samy manana ny fetra sy ny fahalemetsika isika ary ndraindray reny mahamenatra ary ny kristianina misy manao an'izany ny kristianina rehefa milamindamina no fiainana dia tonga any am-piangonana izy fa rehefa tsy misy vola tsy miangona izy tsisy rakitra tonga avy aty tsy maninana tsy manao rakitra reo rehefa tsy misy ny manafina ny misy no mahamenatra sy manahirana fa tonga ava manampo ny tompo aza atao manakana anao tsy ahita ny tompo ny kilemanao ny fahorinao ny fahasahirananao fa izany mihitsy no hitaoman'Andriamanitra anao mba hanatona azy sahi manatona ny tompo amin'ny finoana na eo azany fetra sy ny kilemanao fa ny faharoa avy anazika raisina amin'ity soratra masina ity dia zao hoe mamindra fo aminao Andriamanitra ary manasitrana anao mamindra fo aminao Andriamanitra ka manasitrana anao teny mitovy ry avanao amin'ny soratra masina ny hoe mamindra fo sy ny manasitrana fanakaiky ireo voambolany ireo ao amin'ny soratra masina ary dia tena ny aina ny mpanompon'Andriamanitra zany dia tsy gaga sika raha mahita amin'ny soratra masina mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny mamindra fo sy miantra Jehova maharo-po sady be famindram-po zava-dehibe zany ary zany nahatonga an'ireto mpanompon'Andriamanitra jamba roalahy reto ny sany teny amin'i Jesosy Kristy mamindra fo aminay ry zanaky Davida ao amin'ny andininy 7:9 ny dikany teny hoe mamindra fo ry avana dia zao hoe mampitony ny fahatezerana zany ny dikany teny hoe mamindra fo ka raha miteny eto zany ireto jamba reto hoe mamindra fo aminay dia dikany zany hoe aza tezitra aminay ianao Andriamanitra na dia jamba ary izahay aza tezitra aminay ianao Andriamanitra na dia mpanota azy izahay ny olona manam-pitiavana ry avana no afaka hamindra fo ahoana moniko tsy ho hamindra fo Jesosy Kristy izy ary ny tena fitiavana Andriamanitra dia fitiavana ary isan'ny fomba anankiray anehoan'Andriamanitra ny mandriamanitra fitiavany azy mandriamanitra fitiavana azy ny famindram-po atolony atsika ry avana manala ny mampiavaka ny Andriamanitsika amin'ny sampy ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra ny valifaty fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra hita ny tompo ny fahotanao hita ny tompo ny fahotantsika tsisy miafina amin'ny tompo ny agegentsika mianjaanja eo masony rehetrarehetra ny mahatezitra azy zany dia ary mitonantonana any amin'ny fanompo-tsampy isika mahatezitra azy zany sainga manina ny Andriamanitsika sainga mampitony ny fahatezerana izy ndre ohatra zany ny ataon'ny ray aman-dreny samy manana ny zanaka sika indray misy ditra ataon'ny zaza izy nefa mpatezitra tamin'ny zanany so ohatra nareo ry avana tena misy tena matsiravina mihitsy matsiravina mihitsy anao ny sasa moa tapaka hatramin'ny kitay mihitsy ikapohana n'le fa ny mampiavaka ny dada sy neny kristianina dia mahay mampitony ny fahatezerana ndry io moa efa nampianariko teto hoe aza mikapoka ny zanakao raha mbola maninona ianao raha mbola tezitra raha mbola tezitra ao miela teo aloha da aloha maka tsiotsioka andana misotro rano any aloha efa afaka io verena moramora am'izay zay le izy zay le fianarana mamindra fo Andriamanitra ary mamindra fo aminao maninona ianao tsy hamindra fo amin'ny janakinao ary rehefa hoe mamindra fo ny ataon'Andriamanitra rehefa mamindra fo dia manasitrana izy manasitrana ny Salamo 7:1 ry avana dia irany ny mpanompon'Andriamanitra ao ny mpanompon'Andriamanitra mihirany zany atao hoe famindram-po zany na ny andininy 7 na ny andininy 9 dia miresaka n'izany indrindra fa raha mahita koa tsika jereo nge ny famindram-pon'Andriamanitra vokatry ny famindram-pon'Andriamanitra dia mamela heloko izy vokatry ny famindram-pon'Andriamanitra dia manasitrana izy ny famindram-pon'Andriamanitra manafaka atsika izy jereo nge le voalaza atao amin'ny tantara faharoa
andininy fa tantara varotoko fa 20 voalaza ny mpanompon'Andriamanitra teo dia jereo tsara nge vokatra le finoana zao mamindra fo Andriamanitra dia rehefa mamindra fo Andriamanitra dia miteny hoe minoan Jehovah Andriamanitra reo dia ho toafa toetra ianareo minono mpaminany dia ambinina ianareo mifakazara amin'ny tsy to dia aninona dia hiadana ravana malala ao amin'ny tompo ny famindram-pon'Andriamanitra tsy hoe afaka fotsiny ny atezerany fa ny famindram-pon'Andriamanitra dia mitondra anao iaina hatrany amin'ny fiadanana maharitra hatrany amin'ny fiainana mandrakizay ary zany ry havana no fivelarany ny famonjena ataon'Andriamanitra zay nanjava mahory ahy dia jereo karakarainy mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy zay ilainao ny mahavelona anao tondra eny amin'ny ahamaintso izy iatohany hatramin'ny sakafonao nandeha mamaky ny lasaliky ny fahafatesana za na iatako mateo azy ianao io Andriamanitra mitondra anao ho any amin'ny fiadanana feny mba hika hoe nitsapokako feny dia feny na dia efa manodidina anao azany fahavalo ianao mbola mihinana ny pitoloha zany ry havana mamindra fo aminao manasitrana anao Andriamanitra ninoninona retinao ninoninona kilemanao ninoninona fahasembanana eo amin'ny fiainanao ninoninona olana trehanao ao amin'ny fiainanao tsy efa nanasitrana ny boka ve Jesosy Kristy tsy efa nanasitrana ny marary ve Jesosy Kristy tsy efa nanangana maty ve Jesosy Kristy porofo tsy azo hitivirany zany fa mamindra fo aminao sy manasitrana anao ny tompo ny farany ry havana azontsika raisina amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia zao 9:30 kanjo no niala teo izy roalahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany no feperana ireto jamba ireto aza miteniteninareo anareo ihany zao no mbola nisitraniko calme be calme ao zao miteny anglisy amiteniteny fa vo laza ny tompo iny izy ny tonga teniteny tsy voafehany ny fihetsepo tsy voafehany ny fihetsepo tsy voafehany ny fihetsika comportement zao ny teny frantsay ary tsy mora akory ny fihetsepo satria resy lahatra izy satria mino izy tsy voafehany ny fihetsepo nahita ny zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra dia iny izy nanambarany zany horetany ren-danitra ary zany ry havana ny fitoriana ny filazantsara iainana fa tsy mandeha rotinina fotsiny manakory aby nareo tompoko mamangy fifaliana tompoko dia Andriamanitra tianao Andriamanitra satria tianao Andriamanitra mpanoty ianao mpanoty ianao rehefa mpanoty ianao mibebà amin'Andriamanitra mamela ny heloka ao Andriamanitra mamonjy anao Andriamanitra raiso ny famonjena tolotr'Andriamanitra anao tianao Jesosy Kristy tsy zay moa ny any amin'ny Fjkm Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nyresiny fahafatesa zay le taontsika rehefa manao Fjkm fa eto tsy izay tsy izay eto dia tsotra rehefa niainanao zany fahasitranany zany rehefa niainanao ilay famonjena andanambarao amin'ny olona fotsiny hoe sitranahy za hitanareo sitrany zao noho i Jesosy Kristy fijoroana vavolombelona zany ry havana indray tsika kristianina ry havana kanosa ihany tsy samanambara ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika indray tsika rehefa saina mijoro vavolombelona dia miisatra ny hafarany ary mamorona iny ny zava-doza fa sahi manambara isan'andro isan-tsegondra isan'ora misy zava-mahagaga foana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ambarao retany ho ren-danitra zany ary fitoriana ny filazantsara zany ry havana arakaraka ny anambarantsika indray no mahatonga ny olona ino raha mijeritsika ry havana ny Jaona toko 4 Jaona toko 4:7 ohatra misy an'ilay vehivavy Samaritana nifanena tamin'ny tompo teny am-patsakana
dia rehefa niresaka tamin'ny tompo izy dia lasa izy niazakazaka ny tanana ka ny tanàna dia nambarany tamin'ny olona tany an-tanàna fa ary le Jesosy Kristy zao mihitsy ny tena mpamonjy zao no nataony tamiko a zao dolo dia tonga ny aviany ny olona rehetrarehetra ahitany Jesosy Kristy. Zany no andrasan'Andriamanitra amintsika ry havana. Raha tena tsapanao ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra taminao dia ambarao amin'ny hafa zany mba hitomana ny hafa koa ho ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana malalo amin'ny tompo alahady na tokony FITONDRANA ny SAMPANA sasa FITORIANA ny FILAZANTSARA amin'ny Tiana vidy. Averiko indray mandeha rehefa tena nandray ny tompo ianao dia samy manambara ny FILAZANTSARA ny Jesosy Kristy. Tsy andrinao tsy hanambara ny FITORIANA ny FILAZANTSARA ny Jesosy Kristy. Sady maiky zany ny zava-dehibe amin'ny olona nandray ny famonjena. Rehefa nandray ny famonjena Jesosy Kristy ianao dia samy manambara ny vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tahaka ny reto jamba roa lahy reto. Samy manana ny fahajambany isika rehetra. Misy ny jamba ny vola, misy ny jamba ny fahasairanana maro samihafa, misy ny jamba ny olana maro samihafa, misy ny jamba ny tsy fahitana sy ny tsy fahalalana ny Jesosy Kristy, misy ny jamba amin'ny zava-misy. Tsy afaka mahita izay tena misy marina eo amin'ny fiainana. Ho atsika rehetra ry havana manasitrana anao Jesosy Kristy andeha ambarao ny vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy. Vao mialeto ianao fa nena mpivarotra amin'iny lalana iny ianao tonga dia efa ambarao. Raha nitondra tomobile ianao dia misy mpiandry parking, misy tsy misy? Tonga dia le mpiandry parking aloha aza tonga dia maika ny hanome an'le iny izy ty. Ohatra misy an'izay raha tsy diso a. Misy tsy misy? Dia tonga dia iny aloha toriana voalohany. Iny le iny toriana. Tonga dia iny aloha ambarao nandray ny famonjena dia ambarao. Mandana makeny an-tsena dia rehefa hividy anana ianao dia alohany hanomezanao vola sy angalanao an'le anana ambarao aloha ny FILAZANTSARA. Maika sady zava-dehibe ny FITORIANA ny FILAZANTSARA. Isika rehetra no AFF. Président, efa mikatona moa le fisoratana anarana andehanao tafika masina? Efa mikatona? Ka raha misy 3 zao mbola andeha indray dia akory? Amoronana? Mampahery anao ry havana. Ndana mitory ny FILAZANTSARA. Maika sady zava-dehibe. Raha fitiniko ry havana izay afatra amin'ny teny izay dia izao hoe sahy manatona ny tompo amin'ny finoana na eo aza ny fetra sy ny kilemanao. Tsaroa fa mamindra fo aminao Andriamanitra ka manasitrana anao. Ary rehefa nosotran'ny tompo ianao, rehefa novonjen'ny tompo ianao, rehefa nandray an'izany vaovao mahafaly zany ianao, ndanambarao aelezo fa sady maika no zava-dehibe ny FITORIANA ny vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Ho aminareo anie ny fiadanana an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen.